faible tsotro zao zay inona no mety vahaolana na sosokevitra ary tsika omena lehilahy satria anisan'ny famaroany SMS tonga amintsika zay zobe lala mety tonga de reraka de fotro faible be zany tsy ampy le toe-batana mihitsy zany inona mety atonga ny lehilahy osa ara-batana mety atonga ny osa ara-batana aloha zany a de ny zavatra voalohany indrindra de misy antony eo misy tovarendrika eo tovarendrika voalohany indrindra zavaiko ny ray zany ray zany a ny osa io zany no mahatonga ny lety farerahan'ny lehilahy aloha tonga de hitatranga fantatry le olona de io zany a terme teknika ny lazaiko terina médecine ny plexus solaire any koa zay teboka roa zay zany zay ny tsy maintsy arenina aloha zay zany a vo tonga miala ny afizanana sy ny farendrehan'ireo tovy reo zay tena mandrendrika an'le olona eo koa moa zany ny tiako lazaina fanampin'zay zay moa zany de ohatra zay a ohatra zay aloha amerenana ny fahatanjahana dia ny fahosana tsika efa miditra am'izay ihany le fahosana zany a ny tiako lazaina le fahosana mihitsy a amin'ny hoe filahina tsy mahavita firaisana ntsony ny firaisana ataotsika hoe nao anatin'ny tokantrano ary satria zay zany tsy maintsy arenina aloha manarina an'izay tsika amin'ny alalan'ny otra sy amin'ny alalan'ireo raokandro dia miverina ho azy zany ny fahatanjahany vatana sy ny fahatanjahany ataotsika hoe ny mahalehilahy zay zany a vo afaka miroso amin'ny zavatra rehetrarehetra tovarendrika zay hoe tenenao voalohany anisan'ny mahosan'ny lehilahy zay anisan'ny mandray an'izany hoe haretin'ny lehilahy zany ihany koa itso inona ihany koa mety apisy an'izay hoe falemen'ny vatan'ny lehilahy zay a akoatran'le hoe tova efa misy tova zany a marary eo aminy zao aloha ny mahatonga ny lehilahy zany somary hoe mihitsy am'le stadina hoe impuissance misy karazany maromaro izy io voalohany aloha zany mety hoe resaka adi-tsaina de miveriny rehefa tonga le fotoana anaovana firaisana veriny iny de tsy concentré ntsony zany le olombelona anankiray de tsy mifantoka izy zany amin'io de normal aloha iny zany tsy ataotsika hoe misy aretina izy am'izay fa le sainy mihitsy a no reraka zany de tsy mifantoka izy am'le firaisana faharoa mety hoe misy diabète izy misy tension izy misy prostate izy zany de mahatonga an'le ntenen'ny zokobe Bruno teo hoe ny anahy fiteniko anazy moa zany hoe misy tova matory eo zany de tova matory io zany no tairina amin'ny alalan'ny otra aloha voalohany indrindra mazava ho azy sy ireo karazana fanafody izay omen'ny fitaramanao anisan'ny manimba ny tokantrano am'izao ihany koa le fiahiahina indrainga mba ny atao amin'ny président nytaniko satria ianao tao anatina fiarahamonim-pirenena ary mandray an'izay taraina ny anivon'ny tokantrano zay a lasa mifampiahiampy vady eo sao de manao ny ataony any to tsy fantantsony hoe na ny fitombony taona ny vady ary de mety ampiva zavatra amin'ny fiainany le entsiketsika amin'ny fiainana angamba tena valin'izay na manairy lala ndrenay eo tsika dimy rahalahy eto samy mahalala mino fa samy mananjanaka ihany koa akitsipolo ilazana an'le izy hoe rehefa miazakazaka le ritma fa miara-ny aina elaela kokoa tao an-trano de tsy mahatsapa iantsony koa le tsiron'ilay fitiavana amoro tokony asina amoro foana ny fitiavana zay angamba andatsahana n'lay fitiavana ilay tokantrano apetraka ao anatin'lay tokantrano an-trano ilay fitiavana aloha ary mifampicomprendre tokony mifampicomprendre misy olona tsy miteny ho anahy manokana tonga de teneniko anao ny azy zay mihitsy nitoetrako rehefa atao anaty émission na ao anaty fivoriana na amin'ny andraisana andraikitra de mijoro fa rehefa misaina hoe ahoana no avin'reto taranako reto de ohatrany lasa mbinano izy ny olona miala ao anatinao le esprit na lay fanahy izay tokony hoentinao anatin'ny tokantranonao de ohatrany hoe verisaina na mitapy satria mafy koa le onjakom-piainana ao anatin'izay rehetra zay mafiarahamon'ny-pirenena araka nyteny avy na manahery lala teo moa nitenenako an'izay hoe za manokana zay moa ny sy tovizako amin'ny hafa misy amanetsy ny dossier efa nyraisiko anisan'ny zavatra anankiray tiako ny raha miasa tam'ireo ampitsabo nentim-paharazana zany satria natiora ny vatan'ny olombelona zay teneniko hoe za manokana tsy mpitsabo ary tsy tsabo mihitsiny fa io de misy fitraika amin'ny BDB olan'ny lehilahy io ny SMS BDB voaraitsika isan'andro san'andro ary ny fijoroana vavolombelona hoe ay verina tokoa lay fifankatiavan'lay mpivady rava le divorce ay mahatsapa tokoa le lehilahy fa na iovaiza de le vady ohatrany mbola mahafinaritra foana ary mila comprendre koa ny vehivavy misy ane vehivavy efa tamy voalohany jejojejo kely tadidio zany fa raha amin'ny akapobeany aloha na tianao na tsy tianao ka hiakatra an'izany hoe dingany ianao natao vodiondro ohatra amin'ny fomba malagasy na koa tonga ao am'lay hoe
isoratra fisoratam-panambadiana ao amin'n'ivon'ny fanjakana na ihany koa hiakatra mary azy dia tsy maintsy nanao na tsara tareanao ianao namoaka teo an'ivonkanto indrindra tao anatinao ary nateo anao raiky pity amin'ny olona anankiray de nisy amoro tao nisy fitiavana tao anatin'iny a na raiky pity anao tam'le olona anankiray ay zary io fitiavana io no lasa hoe tena rytiry tsy vanina ryty zatsy mirahaha ty zatsy zao la aizy zay de mila zany tsika mijery foana hoe ahoana ny afahan'ny vadiko a tsy andeha ampirafy ary ao anatin'izay rehetra zay ny ametrahantsika hoe bon bedibe manontany tena hoe avezana nakatsika anlaintenenina hoe ny 3 taona midina mivady a tsara na intelo na inefatra isan-kerinandro ny 7 taona midina dia tsara na intelo na inefatra isaky ny tapabolana ary na 10 taona manodidina intelo na inefatra isam-bolana avezana nakatsika zany ao anatin'io ady ny tokantrano ka izy ane tsy mavita ntsony eo anaty fa mampirafy araky ny teninao io tsy ny sisa de hoe fa maninona de manontany ray tsika lehilahy hoe lehilahy samy lehilahy moa zany rehefa mifampiresaka de réalité raha resaka amijosy sisa de hoe fa tsy hoe expérience nataonareo zany matoa hainareo izy ny sasany tsika zany zao mbola miditra ao anatin'le fa 7 taona fa ny zavatra hita tao anatin'ny fahatandroana zay ny raha tsika ny tanora hoe aleo tsy manao masturbation aleo zany tsy mandandany be de be no mirerery zalary betsaky zay za manana sipavalo za manana sipafolo zay tena tonga de mavita so samy afaka nandalo n'izay daholo ny olona rehetra mandainga zany zay zavatra zay fa eo le zavatra misy hoe farany vo tsisy lazonady tsony any amin'ny farany tsisy lazonady tsony ranomaina le mivoaka ao anatin'ny firaisana rano voarina zava-doza indrindra tsy maintsy risahantsika zay nisy orako antsika dimindralahy eto amin'ny plateau de ny tsy fananantsika éducation sexuelle eto Madagasikara fa éducation sexuelle eto Madagasikara raha misy vehivavy anankiray virgine mametra-panontaniana ao koa zao be de be vehivavy virgine mametra-panontaniana amin'ny fandaratsika de tenenina mihitsy izy hoe tazomo mavirgine anao marina tokoa fa mety hisy efia io rehefa plus de 25 ans anao de mety aniry fibrome nakista ny vehivavy anankiray fa ny anankiray de zao hoe tsisy zava-dehibe no mavirgine taiza iza manana sotoavina samby nentim-paharazana sisa manana zany hoe andaotsika anoro an'izany marina fa raha namana ny anontaniany vehivavy virgine anankiray hoe azafady ahoana kifa za ve aky manahirana be mihitsy hoe ty vatako ty raha ohatra ka maninona aky raha ohatra ka de ozy izy ny namana hoe andramo akia de lasa manomboka eo miasa be le sainao anaty hoe anandrana an'le firaisana ranofo a zay manimba satria ianao koa tadidiova zay zavatra misy a de lakotsiny am'rehetrarehetra ary lakotsiny am'ilay tsy mahay manajatena fa ianao ny andrama mibandy de arina eo anao avy eo be de be reo lasa mère célibataire manano tena tsy fidiny a mamoy fo a tonga amina resaka zavatra maro lasa matahotra lehilahy farany a lasa tsy mahory tokantrano a lasa eseson'ny fiarahamonina noho izay resaka tsy sina éducation sexuelle zay ho an'ny lehilahy zany mahitsy anamana hery lalandrenay de ny hoe aza lanilanina foana ny ranonainao ao anatin'io zavatra rehetra io fa samy nandalo fahatany rano io mahosanao rehefa tonga mbe pitombo ka ritra le ranonaina tsy mahavita firaisana ranofo ianao akoatra ny zavatra teneniny izy mpitsabo teo fa ny zavatra anankiray de ny hoe ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany koa de ny hoe ho an'ny vehivavy tazomo mavirjiny anao fa ho an'ny vady dia avereno le amoro apanireo alatsao kely eo mihitsiny de manovay endrika kely ao raha ohatra ka mba somary le avy manamboatra mietety iny le rangaha de mba manao metimety kely de manao mety verina be le amoro misy fitiavana tokony kolokoloana zany ao anatina tokantrano ampitombona foana zany lay fitiavana fa tsy hoe tam'ilay nifampikoty de nalala mifampitoro fitiavana rehefa eo amin'ny tokantrano am'izay de mandeha am'izay ny tena nefa ny aoarany tena tokony ampitombona an'izay hoe tambitamby ty misy tena anankiray namana hery lala hitanao a problème anakaingisa be koa ty zay le teny président te hoe ilaina verina mihitsy zany a le atao éducation sexuelle misy vady a tsy fantatsy le rangaka tsara hoe ahoana moa no toebatan'ity vadiko ty satria zany rehefa manao firaisana de anaty maizana na misalobana tadio a fa ny firaisana de zavatra anakay nisy mampisody tokantrano anakay na mpivady ka io zany raha vao tena ataonao ohatrany mahazatra foana leonao farany fa io mila jere fatara aloha le couple le toebatan'le couple aminao ohatrany ahoana aiza mipoin'izy ty zao ny resahan'le mpivady zay ana zay ozy izy efa niteraka anankiray a ozy le vehivavy zany fa izao izy mbola tsy natsapahanyzay natao hoe ahoana ny atao hoe mizoiry izy satria le lalahy zany a lasa manao devoira fotsiny devoira ny ataony a tsy manao firaisana ranofo fa manao devoira tsy mitovy mihitsy zavatra zay ny firaisana ranofo a de manome fafinaretana ho an'ny partenaire anao anao aloha voalohany de maka fafinaretana ho anao zaraina le izy zany fafinaretana zaraina zay le hoe fatara ny toebatan'le olona miaraka aminao fatarany hoe aiza mipointy olona miaraka amiko ty
any amin'ny tongo vesana amin'ny lohany sany amin'ny sofiny sa tsy haiko ianao no tokony malala an'le olona miaraka aminao marin'izay monsieur Jo fandrapiana kely angamba fandrapiana kely a tsy madilany ho teteniny zay zavatra nylazainy mpitsabo Jo zay fa ny apiko kely fotsiny zany de hoe ilaina sy zavatra nylazainy président teo hoe ilaina ny fanolokoloana an'le fitiavana ao anatin'ny tokantrano zay satria na firy taona ianao zany a manambady de tadidio tsara fa iny ny tiavinao voalohany tianao iny matombo le rahanao ao anatin'ny tokantrano fa tsy am'izao vanim-potoana zao no enao ny amboly a tsy fitiavana zay le hoe kolokolo izy kolokolo raha matoa na enao zany mba mampirevy fomba fiteny misy koa nge manaborinao atao hoe faraisana mpiatsarambela ty a manao faraisana fa tsy vokatsy ny fitiavana inona hoe ataotsika mafy be ngamba le fiteny hoe asio fitiavana fa misy olona manao faraisana amin'ny fiatsarambela ty satria maninona ozy ianao a manao ny ataony anambadika izy de tonga oatrano izy a tsy maintsy anao an'le devoaka conjugal anao de nefa ny sainao tsy ao anatin'io zavatsio a de ataonao fotsiny zay mahatonga ny anao de zay tapitsy tanjo zay le problème amperaka satria ny anankiray zao a ty raha-pitsarana anakely ty teny fitsarana ny tory le raha matoa anankiray a fa hoe naolany olona anankiray nandeha le ve fitorina de rehefa nandeha le fitorina de nandray anjaikitra nandray fanontaniana mpitsara satria mpitsara sy ny mpampan'olalana moa zany afaka manontany de nanontany mpitsara hoe tena naolana ianao tena naolana tokoa zay fanontaniana arany zao raha tena marina aloha tsy loziky zany olona ray aolana olona ray zany tsy possible de nanontany am'izay mpitsara hoe iza raha no napidina ny silipo iza napidina ny siliponao de za ozy izy le raha matoa afaka madidio le lehilahy satria zay le fitsarambela tsy ao anatin'ilay izy zany hoe mitovy ao amin'io no tokantrano nahoana rehefa tsy alaizy zay le hoe fitsarambela tsy teneniny joty ao rehefa tsy alaizy ny partenaire roa ho tonga ao amin'le orgasme farany ambony eo anivon'ny fitiavana fa raha mbola misy koa fanambanina ao tokantrano de efa anisan'ny tarika problème goavana zay mahatonga leo any amin'ny divorce sy any amin'ny fampirafiasana ny farany lay fitsarana izy hoe vehivavy ndraindray a avolela be fa misy koa vehivavy miafy za zavatra zao mila balancer tsika fampianarana amin'ny fanjoina amin'ny anao manjery toy izao hoe matetika tsika mijery a mizoe an'ilay zavatra atao de mikely mavitrika ny demande voalohany aty zay tenenao ho an'ny fitiramalo tsy ame kely mavitrika zany mihitsy raha tsy fantatra ny problème lizy satria teny ray makarary fo tena velomim-potsiny eto ty olona mpampirafy lava nareo mety fotsy nareo mety mainty zay mety katolika nareo mety protestant zany zavatra zany misy efficace fa mila fantatra zany contexte na resaka mpivady eo tokantrano rehefa mifanaraka ivady a de mifampizara mamy sy ny mangidy a ary mifampizara ny rano mafana sy ny rano mangatsika ndray tsy tia rano mafana ndray tsy tia rano mangatsika de balanceny inona ny fampiraisana zany rano matimaty ny zavatra tianao ao anatin'ny hoaninao tsy zany ranontaiza ny mpivady anankiray fa iranontaiza zany ao anatin'izay na manajosy tsika efatra amin'ny rahalahy hoe tsara jeretsika hoe aiza ny zavatra ho atao a manoloana zay rehetra mety zay hoe zany natonga an'le hoe azafady nge namana boby hoe mety zay hoe zany natonga ny tolo talony laza hoe rehefa miaraka ny olondroa aloha mifampizaha toetra tsy haiko ile tena toetra ve ny zahana sa hoe any amin'ny fitohan'le famoronana n'lay tokantrano ny olana satria mahay a mifampikoty izy aloha fa rehefa tonga am'izay le fotoana tsy mahay fampiresaka lay mpivady tsy ampy lay fifampiresana zay le tenentsika hoe na ny toebatan'lay vehivavy na le toebatan'le lehilahy tsy mifankafantatra ireo volasa ohatra ny menatra de io zany mila hoe misy banga be o tsy hay aloha izy ny tokony ampianatra anazy an'izany a rehefa eny anivon'le alohany ananganana ny tokantrano de ankana tonga amin'ny tokantrano raha ho sarotra zay le miresaka zay satria tsisy an'izay fifampiresana isy hofanana foana ny am'ireny sehatra ara-piangonana raha aman-drendre mampiofana hoe zao ny sehatra idiranao anatin'ny tokantrano fa tranga anankiray tiako tenenina satria mifandraika am'le resahana reo toebatana teo izy ty hoe fahadimy amby telopolo ny vehivavy ka hatramy faefapolo taona eo zany a de tokony mitsahatra ny fadibola vehivavy anankiray na hoe monopause zany a inona zany namana brino ny tranga mety hita satria matetika rehefa tonga monopause zay vehivavy de malaina anao firaisana le atao hoe crise de quarantaine koa hoe anelanelany eo zany izy io de mijanona io miakina amin'ny toebatana fa misy mbola mandeha ihany ataontsika hoe latsalatsaky ny efapolo ao a fa eo amin'ny 35 entre ny 40 matetika de rehefa io zany tonga de ohatrany hoe malaina le vehivavy tsy taitra mihitsy de mitondra olana natokantrano hoe naninona tany ianao no kitiako mbola tsy taitra
za efa tokony tonga am'sihatry le fanaovana zay ozy le raha misia ianao tsy taitra mihitsy inona mety antony raisiko zany le tenin'ny président le fanabiazana ara-pahasalamana mihitsy de raisiko koa ny le matoery lala hoe lasa mpianadany efa fo anatin'ny fanambadiana zany hoe fanabiazana ara-pahasalamana surtout am'le fampitondrana mihitsy hoe za lehilahy de afaka manao foana ohatra na mitady anao na mifomba fotoana ary azavaina koa zany am'le mpivady azavaina koa hoe za le misy fotoana tsy maintsy itsaharako e ary mety hoe asorenanao na mikasika anao ary de zay le zany hoe fijanona ny fadimbolan'zay ary eo zany nitranga ampianarana mihitsy nitsika vehivavy na ny lehilahy zany tokony alalan'zay hoe hoe sika vehivavy ampianarina mihitsy zany hoe iomeno opposy io zany ny atao hoe symptôme nanitranga mahatonga an'io zany efa tokony tonga zany io fitsaran'ny fadimbolana io de mafana foana sorosorena foana ny vehivavy mafana be zany ny toe-batany zay zany le atao hoe bouffée de chaleur misy zay de tokony hotsapan'ny lehilahy zany zay hoe lazaina fananao oe zay indrindra matsy mety ho lazainy hoe tena mety mivadibadika ataiky kely ny fitsarany zay indrindra matsy raha le vady manao fihetsika fava de tonga de misy fitsarany misy ambadiky iny misy ambadiky tsisy mahafantatra toe-batana zany mihitsy fa lia zany de velona foana le fampitezana mihitsy zany fampitezana ny tena marina rehefa manomboka rehefa vita eo tokony apetratsika fotsiny aloha le point raha fijeriko le tenin'ny caporal Bob sy Bruno teo de point io à la fin zany hoe ao anatin'ny fatongavana fa ny vehivavy indray iny le hoe crise de quarantaine vao resaka be de be ho an'ny rehetrarehetra rehefa ao amin'ny quarantaine na mihoatra ao anatin'ny fitsahara ny fadimbolana ny vehivavy de verina matomizay izy lasa eo zao vao avy zay zao vao tena ampiseho an'izay an'ilay hoe tena mila nio resaka manodidina firaisana ranofo izy ao zany tena problème vehivavy zany hoe amin'ny andro atongavana zany hoe manomboka itsahatra fadimbolana anomboka tsy andeha tsony lay fotoana na lay règle zay mahazony vehivavy de sahirana kely izy eo fa rehefa vita io règle io de tena anisany zavatra tena ilainy zay izy vao tena hoe amouré zay za vao tena mitady le terentsika hoe asio an'le poivre de carry de sira kely le fitiavana fa ny lehilahy ndray manomboka ao anatin'ny zany ao anatin'ny reny dia mitaky lay problème manisy taty aloha lay ditraditra rehetrarehetra misy manontany tsy afaka tsain'ny olona de zao ary ny atodiako ny sain'ny olona rehetra de zao nyfanontaniana mperaka izy farany ve zavatra ataonao rehetra de misy farany daholy averiko zay tena samy tena miteny an'izay rehetrarehetra zay fa ny olona nilaza azy manja matanjaka be tany amin'ny fahavalo amby folo taona faharoapolo taona fahatelopolo taona mitaky amin'ny defo zay nataony aty amin'ny fahadimapolo taonany de tonga mitarika ny ainga hoe antitra dadazily afaka raha ny zavatra scénario ao anatin'ny dadazily iny tsy tokony le hira fotsiny jerentsika fa jerentsika ny clip dediniatsika fiainatsika hoe bon manjakazaka ianao tamin'ny toka ziara vehivavy ny zavatra maro samy hafa de point d'interrogation de ao koa ngamba tonga de ivadiatsika ao anatin'izay fa amin'ira farany misy valina izy hoe tokony hotsapatsika ihany koa ny fie indrindra de ty resaka fampiasana ny zava-mahadomelona roroty le fitsindrona zany zay tokony matetika mantsy eo anatin'ny findromana io de lasa mitady an'io de zavatra atao ny olona rehetra namana Bruno namana Josy isika eto amin'ny plateau de ny hoe ny mibaiko ny olona de atao amin'ny cerveau ato daholo ny zavatra rehetra de lay drogue dia mahamaina le ato-do de tsy miconnecta tsontsika misy olona hitantsika eny an-dalana eny tsy afaka mamindra ty amindra ty iazakazaka maly eny reny olona reny fa le cerveau maina no lay zavatra nohaninao sy lay sakafo hoaninao zay todiatsika koa rehefa aveo hoe ao anatin'ny sakafo ihany koa de misy an'io problème eo zany ny problème le olona hoe manontany tena hoe bon za matanjaka be ty za manana vadivalo ty misy be deabe ny ato manontany aho hoe valo vadiko fa mifanontaniana aminy hoe io valo io tsy mitovy mihitsy ny olona anankiray amin'ny fanadihadiana raha mpiarahamonina nataotsika olona anankiray ny ainga tamin'ny 18 ans janona foana tao amin'ny vadiny fa tonga amin'ny faha-enimpolo taona amin'ny fahadimy-ambinipolo taonany mbola matanjaka foana izy fa ity olona nilazananany sy nandany mifatany rano sy lavie hoe mbola anao fiainana aloha fa mbola tanora misy limite io 40 ans 45 ans 42 ans ianao de mitomany de lasa ny olona am'izay le rerianao lasa problème zany mila avoaka fantatry ny rehetrarehetra andonana ny ampony zany hoe ohatry ny ahoana
no ilazana ty resaka manodidina ty misy lojika io satria efa ritrany le ranonainao de antitra ianao de eo am'izay ianao mibandro kely lasa hoe antitra koa tandriamo antitra vo be ny tanora ozy izy de resaky zay de any ianao vo teny hoe ohatrany hoe ary zay matetika nitatsika raha mahitsika ny anivy tontolo fiarahamonina eny io moa marikoriko ary efa teneniko anareo mpiara-miasa foana hoe tsy revika eto Madagasikara fa za efa lany mofo 70 taona 20 taona eto Madagasikara mitarika tovavy malagasy eny an-dalana zany rehetrarehetra zany en vue-n'la resaka manodidina vola fa mivatana de tokony ho madio ary mivatana tsy tokony ho viravorany hafa amin'ny resaka vola na amin'ny resaka toy eto amitsika mety mbola betsaka ny amin'izany ka zay zavatra zay na mana Brino na mana Irlanda jerena hoe aza mieritreritra an'io zalahy manomboka androany be de be moa mipanakanto manitsinitsy amin'ny indrindra fa zala rappeur sy ny zavatra reto hoe manomboka androany aza lany lanina foana amin'ny zavatra tsisy dikany ny ranonainao fa misy zavatra tenenina de mila manaraka an'le sakafo koa zay niza rahantsika hoe fitrama rehetra de mandray ary manoro hevitra am'izay misy zavatra takina be de be io 67 hectares sud eo amin'ny réambition amin'ny garage anoso zato tsinana ny ampitany Jovenam nefa tsika manoso zato Bronna itosy eo amin'ny dalina amin'ny BOA eo ivato ampitany Castro Pizza merina mpivoany akaiky amin'ny fiangonana katolika sabotsina miana jirama taloha akaiky amin'ny poste ohatry zay akady kely na findro sabotsina miana daholo Ambomanga kely amin'ny kianja refanaka Ambotro Manjaka akaiky ny espace ami cadre tomba ny elanelany abattoir sy ny domaine eo Tanjombato ampitany PP andafy atsimo ny mpitsabo malagasy fitrama mahitsy dia pharmacie taloha akaiky ny terrain Manjakandrina manakasy kely roto Matasoa Miarinarivo amin'ny 4 mai ambany pharmacie avy Moramanga akaiky ny Batamy cathédrale Tsiromandidy Ambosary kely akaiky ny Pompy Antsuy akaiky ny fonction publique Ambodimadiro Mahajanga Tanambosotema amin'ny FFM de koa ampitany église Notre Dame Ambatolampy Ambanimaso ampitany station Sel Antsirabe Atsimo Voirie amin'ny Réambus Ambositra fivarotana taloha amin'ny ACP eo de fianaratsomba ny lycée Manakara Cité Ambalafary amin'ny domaine Mananjara Ambatolongo Atsimo Atsimo Garotera Farafangana Mangarivitra lalatany amin'ny Jovenam maro tsetra akaiky ny fiangonana Antozil akaiky ny katolika Fort Dauphin Bazary Koradava amin'ny face microcrède Anjozobe Mananara lalana mevatanana Mieritsetosika ampitany Jirama Ambatona Zaka 67 amin'ny Somakodisy Ambilibe Tavekasaka eo anelanelan'ny Popole sy pneumatique Tomasina toerana robeny ao Tomasina Tanabako anelanelan'ny Ponce Notive ao de Tomasina Ambolomadiniky eo Pikingo moto afaka manao an'izany ao Tomasina manao manampy anao amin'ny resaka olana atrianao firaisana ranofo fenao riveste fenao rivodoany akaiky Manjatina Ambanja Ambody Vanio ampitany église Ara-Plazantsara andapa Tengena Atsimo akaiky Canal Plus Arivo Mama dia nidiny ery akaiky ny école Johnson-Nery mivo daholo reo ary afaka ampiasaina daholo lesona azo nitsoana tao anatin'ny tapany voalohany iny resantsika teo hoe rehefa mbola tsy manambady ianao de tandrovo ny vatana na ho an'ny lahy zany na ho an'ny vavy manokana de voninahitra zany tonga virginy eny ambony altara zany rehefa manambady indray ianao de tadidio fa ilaina ny fampiresaka ilaina ny fampikolokolo ampina isan'andro lay fitiavana satria zay ny tena antoko ny rehetra ny toe-batana mila fantarina ny toe-batany lahy sy ny vava ho an'ny mpivady zany mahatonga aretiny zany zavatra rehetrarehetra zany mampisavoritaka fiarahamonina zay ny antony iresahana azy mbola iresahantsika indray ny tapany faharoa mikasika ny hoe fitsaboana sy ny resaka sakafo ary ny resaka aretina famelohan'izay de averintsika ihany ty fomba tsotra 5 minutes ny fitramaty ny mpitsabo malagasy fitrama moa zany dia mitsabo amin'ny alalan'ny otra sa zava-maniry ny zavatra tiana mariana tsisy fandidina atao tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera ary ihany koa ro aretina rehetra toy ny diabète ny prostate ny cancer ny resaka aretim-po ny resaka ozatra ny resaka tsy fahitana tory ny resaka sinusite ro resaka momba ny aretina rehetrarehetra zany de tsabony ty mpitsabo malagasy fitrama avokoa na ny hémorroïde na ihany koa ro aretina vavony ny fo ny aty sy ny sisa amin'ny alalan'ny otra sy ny zava-maniry mariana zany fa tsisy mifandidina ary ny mpitsabo malagasy fitrama rehetra ao anatin'izao vanim-potoana zao dia manentana ny rehetra no vaksiny mpitsabo malagasy fitrama eto ihany koa zany zay de miteny fa ny mpitsabo malagasy fitrama dia manana lay traitement 5 minutes zay famparitaka manerana Madagasikara ary anisan'izany reo toerana izay ahitatsika an'izany dia ny aty amin'ny 67 hectares sud amin'ny Foibe ny ono zato tsinana nampitany Jovena eo dia itosy eo amin'ny dalina akaiky ny BOA Ambohipo Andohamandrosera Tanjombato ampitany PP Ivato ampitany Castro Merina Mpivoany akaiky ny fiangonana katolika Sabotsina Miana Jirama taloha akaiky ny posta Avaradoa ny elanelana Sitexoe sy ny Paravi Ambomanga kely eo amin'ny Kianja Refanaka Ambotro Manjaka ampitany commune dia Akadina Tombo akaiky ny abattoir ny domaine Mahitsy
dia pharmacie taloha amin'ny terrain Mieritsetosika Kapitan Jirama Miarinarivo amin'ny 4 pharmacie avitra Manjakandrina Manakasy kely route Matasoa Moramanga Ampata akaiky ny cathédrale Tsioromandidy Amboasary kely amin'ny pompy akaiky ny pompy eo Tsoia akaiky ny fonction publique route Ambalabe secteur Ambodimadiro Ambilibe dia Atafy Akasaka Excentrapopole pneumatique Majinga Tanambao Sotema amin'ny FKFM Sambava Taimby akaiky grossiste Radesy Tomasina Tanamakoa Anelanela amin'ny Ponce Notive Tomasina Ambolomadidina avec les toro en face ny King Moto Feno Rivesta Pasipokatra amin'ny Bobab dia koa akaiky ny Laskama Maximum ho Ambatolampia dia Maso amin'ny station Sel Antsirabe Varatsena Lamakany Voaria Ambositra Ambomiadana amin'ny CG Finaratso ambany lycée io sy rond-point 13 mai Morondava Ambalanomby amin'ny Fisa Manakara Cité Ambalafary ny domaine Mananjary Ambatolomba Tsimogara Tuliara Ambalanomboka moa Farafangana Mangarivotra Lalatama makany amin'ny Sovena Antsosorbe Mananara lalana makany Maiva Tanàna Ambanja Ambody Voanio apitan'ny église Arapilasantsara Andapa eo Taingena Tsimo akaiky ny Canal Plus maro antsetra androkaroko amin'ny hôtel Lantozilla Mananara Varatra Mananara centre ambony hôpital be Ambatondrazaka 67 epopita Somako 10 Fort Dauphin Bazara Koradava face microcrédit Arrivement 4 semaines apitan'ny domaine so zany tsika dia ampiseho andreo fahaiza-manao amin'ny resaka traitement 5 minutes satria tonga indray tindririnina ary andan'izay miparitaka be indray coronavirus dia ampiseho an'izay reo ekipa rehetrarehetra sy reo olona ao anatin'izay traitement 5 minutes zay mivoa amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 10 ora ariva ampitsabo malagasy fitrama ny sabotsy lady
ainga anankiray afahan'ny lehilahy misarika an'izay fomba fijery masina eo amin'izay filana izay ampitovitsika ny fomba fitafy eny ampanaovana lanonana sy ny fomba fitafy entina mivavaka mampalahelo ilay izy satria ndraindray reny mihitsy ny ampisehotsika amin'ny vatantsika nefany andeha hidiran'andriamanitra tsika hijeran'lay tompona arytsika tsetsatsetsatsarotra natomboka isboby iny fa iresaka momba n'ilay sakafo sy ny aretina ary ridradridra ny toebatany lasa mivavitsika ry izy telo mirala ya somary resahako kely aloha nisy olona zay ny resaka tamiko de ny problème-ny vehivavy izy zaho ozy izy tsy mety manao via ozy izy fa inona mety mahatonga an'izany de nanontaniako ianao nga manao ina moa fanabeazanaizana ny fanabeazanaizana misy mety amin'ny olona misy tsy mety amin'ny toebatan'ny olona tsirairay avy misy vehivavy eo manao fanabeazanaizana tsy manana fanirinana anao faraisana mihitsy izy normal lasa le lehilahy avy eo lasa mitady anakafy satria le vehivavy tsy manana zay manampahaizana manokana izy zany fa manontany namana fotsiny natahotra fotsiny sao de be voka de nyresaka tamin'ny namana de ozy namana angana kima de makatsy de misy an'zao de tsy maninona io le izy nefa tsy fantatsy le vehivavy misy impact io ny ianao tsy mety lonaka mihitsy le vehivavy zany maina foana le lehilahy amin'io mba mitady tsy mahazo satria le vavy tsy ao anatin'izay mihitsy ny sainy de lasa mandeha ny sainy le lehilahy hoe ianao ty afahafa tsy zatsony zany le miaraka aminao fa olo-kafa anisan'zany zavatra zany mahakavatokatrano nanazy foana nyteneniko hoe ny fitarama mandray mpivady ny tena tsara ary rehefa hoe misy olana ohatry zay le lehilahy de miara tonga amin'ny fitarama mihitsy de miara mifampiresaka zay natao hoe anisany hoe consultation zay aloha fa afatarana hoe inona le tena olana avy amin'ny lavy sa avy amin'ny vavy fatarany zay zavatra zay aloha eo anao vao miteny ay ianao zany tena olana hoe nareo mivady mihitsy misy olana de fampizarana le zavatra efa rapikoniny mpitsabojô zavatra efa misy zany zao mpivady tena sa mihitsy tonga eto amitsika zany de afahatsika zany mbola mamerina n'le fanabiazana ara-pahasalamana foana satria manodidinao foana zany le izy mila fantatra zany ny lehilahy mahafantatra ny lehilahy mahafantatra ny vehivavy hoe aiza ny mahalonaka nyty vadiko ty ny faritra ny vatana zany itsika zany afaka mampianatra an'zany raha be ny tsy mahaiano zany zay zany le izy de mety le izy zay no tiako ampitaina ampitaina zay moa fanontanian'ny olona hoe inona moa zany le mpitsabony atiparazana am sa dépend scientifique fa averiko tsara nature ny vatan'ny olombelona ao anatin'ny manature ny vatan'ny olombelona zany dibidibe ro zavatra tsy hainao sy ny sisa matetika zany devoir aleo aloha tonga de tsorona ifonako ty fa eny amin'ny makorelona misy hoe vetivety voavita zay ihany fa eny amin'ny makorelona zany mety hoe le lehilahy vidy an'la izy fa tadidio anao maka makorelona io fa betsaka ny aretina ho azonao eny ary betsaka ny aretina tonga ty amin'ny fitrama betsaka koa ny tsy mirarandry ny aretina maro azo avy amin'ny firaisana ranofo hoe mandeha mitsiranoka sy ny sisa sy ny sisa ary zay le tenenako foana mahitsy anao miteny satria tiako ny firenena tiako ny prétendrazana amiko ny tenenako hoe voasaro lay slim na le jupiny araky ny fikanjo ny tenen'ny hery lalandrena avy teo tsika de tonga ny am'le fakapanany tenen'ny caporal boby de fitsiriritana ny bedibe mahita an'le fie miranjoranjo fa ilay voafonony ao anatin'ny takony enatra dia zavatra loso masisiny ao de idiratsika foana satria ny bakolona iampy doa ao anatin'ny filana diso tafahoatra fa raha ohatra avenao ka manapa-kevitra kely anatin'izay rehetrarehetra zay kopikarekely matianao am'le izy de mba manatona bidibeny eny coiffure efa misokatra eraky ny tanàna zao makiazy ao an-trano mety atianao kely anao sorta fohifohy vadinao sy ny sisa mila amboarina fa ampiresaky na roa andao averina le amora ao anatin'la izy fa manodidina zay ihany koa ny tontolo ny sakafo zay le problème hoe misy be dibe manontany hoe raha vao tsisy labera kely de cola kely de tsy misy katy kely de tsy misy zavatra maro isan-karazany de tsy anviny lehilahy le lehilahy tohatra tsy afa-po amin'ny vady koa fa ahoana fanontaniana apetraka aminao zay fa natura foana zay zany tenenany olona manampahaizana vela ro fitramarety sa tsy manampahaizana bon amin'ny nature fikaroana zay napetany ray aman-dreny tany aloha ho tonga mitaranaka tiarina de nitrandratsika isanandro zany ary voaray ihany koa nytorohevitra be dehibe avy any amin'ny tsirairay avy zay ny ametrahako hoe ny manam-pahalalana dia afa manampahaizana afa manam-pahalalana amin'ny zavatra rehetra io zany amin'ny manature ny vatan'ny olombelona de apetrakytsika hoe manam-pahalalana zany fialalana zany zany di zaraina ho any rehetrarehetra amin'ny tontolo zay zany ao anatin'ny fitsabona ny enti-paharazana sy ny sisa ro zavatra nitrandrahana fanatsarana zany hoe ahoana ny tsy ampiasana tambavitsony ahoana ny tsy ampiasana
zavatra maro zany rehetra zany no vatan'ny olombelona de zay ne metrahako an'izay hoe somary jerentsika zay ka ny zava-dehibe sy midingana atao de ny hoe mila fantatritsika ihany koa fa mifanafody rehetra ny ary zay ny zavatra atao de miainga amin'ny zavatra nambolena reno navadika ao anatin'izay rehetra zay fa ao anatin'ny fahalalana zany de tsy misy mihitsy mifandidina ho an'ny manampaizana mifandidina fa mandevona andreo aretina rehetrarehetra na diabeta ny prostate ny tension ary zay le tokony hitandremana satria raha diabetika ny diabeta ratsy mbola azo leferina kokoa noho ny tsy fampiana siramamy satria le tsy fampiana siramamy maina tanteraka ny atidoanao de reny le tonga de mitroso ny ery de ohatran'izay ihany koa ny albemina ohatra ka reny aretina rehetrarehetrarehetra reny indrindra avy eo amin'ny resaka firaisana ranofodiny hoe misy torohevitra ara-tsakafo sy ny sisa mety hiteny ianao hoe nanandre zavatra rehetra reny fa ny olona zatra an'io indrindra fa fampiasana ny reny fanafody mampatanjaka reny de reny ny olana ka zay nga mazavatra tsara vavahantsika le aretina zany zao namana brino inona tena ifandraisano satria raha miresaka tsika diabeta prostate rhumatisme goty sy ny sisa amin'ny vatan'olombelona anankiray de misy ifandraisany be ve ao anatin'izay zay manko le fantany tany voalohany tsy ho lehibe azo koa azo amin'izy zany lehibe azavaiko mihitsy de ty zany tena raisina mihitsy zany ty satria zavatra tena asony olo ohatra ny aretina diabeta zany ny aretina diabeta zany fabetsahany tany siramamy ao anaty raha de iny zay zavatra zay raha vo misy en'izay mihitsy zany tsy voafe zay tsy voatandriny zay de tsy maintsy arary fo le olona arary rain le olona zay zany zavatra tsy maintsy isy tarika mihitsy am'zany zavatra tova maro no voakitika ao fitaova maro mihitsy tratran'le izy miainga avy any amin'ny atodo io zay zany no miainga avy any amin'ny atodo satria ny atao hoe commande centrale de avy aty amin'ny atodo aty de anao zany raha vao zay mihitsy ny alarma de tsy maintsy mitandry teny ianao satria tena tsy mandaika zany io nefa io kosa zany amin'ny alalan'ny inona amin'ny alalan'ny sakafo tsy fahalalana loatra fa diso be loatra ny tany le zavatra ny hoanina ohatra fotsiny hoe mamy zany na tonga ny diabetika ny olona anankiray any zany le izy ka zay ny teneniko hoe hatrany amin'ny ray miankina amin'io voadona any amin'ny fo voadona zay zany le izy de zay zay nefa azo fitsanina tsara amin'ny alalan'ny otra amin'ny alalan'ireo teboka tsirairay satria ireo zavatra teneniko ireo tova rehetrarehetra zao reo zany fa raha fakeny teboka folo de zay zany no mahatsara an'le izy hoe ny otra aty amin'ny fitirama manatsara nydresahanao le hoe aretina ho an'lehilahy zay ndresantsika zay le hoe diabeta sy ny tositra sy ny rehetrarehetra ohatrany ahoana koa hoe mivehivavy ve zany raha sitrana ihany koa ny kista sy ny fibrona mety ilamina ihany koa ny toe-batana ilamina zany ny toe-batana ary io zany tsy maintsy mitohy any amin'ny resaka sakafo fa mbola ho resantsika mantsy izy rehefa avy eo ohatra fotsiny hoe misy triglycéride be dehibe le olona misy ataontsika cholesterol be dehibe le olona hita daholo zany no manala an'izay amin'ny alalan'ny otra analan'ny teboka zay zany no hoe tena tsika zany no mandalina foana am'le izy zay zany le hitany brino tsy sara ho fantatry ny mpiaino zany amin'ny lalàna de mizara roa io ho an'ny scientifique raha mpiasa fanafody izy de misy an'le atao hoe essai clinique zay zany le hitantsika tamin'ny CVO+ reny fa ho an'ny mpitsabo nentim-paharazana raha mampiasa fanafody izy de le hoe observation clinique samy hafa reo ny anankiray zany vokatry ny fahalalana ny atao hoe mpitsabo nentim-paharazana de efa nahalala andreo zavatra rehetra betsaka ny toerana tsisy dokotera eto Madagasikara betsaka koa ny fahatahoran'ny olona na tsy fananan'ny olona vola raha ataontsika directa de mamonjy ny reny mpitsabo nentim-paharazana reny izy fa ao zany le viravirana hoe inona le zavatra ho atao fa ny sakafo de mibase ao anatin'ny tontolo iainana zany ny tena basenao anatin'ny fahalalana satria natiora mivatan'ny olombelona zay zavatra zay hoana zany tenentsika hoe bon matetika moa le hoe resabe le hoe telo volana de hianatra mpitsabo no tsy zany ny zavatra marina ary tsy zay ny zavatra misy fa ny tena marina de hoe inona roalova rehetrarehetra ary zay no mampiavaka amin'ny fitirama amin'ny groupe rehetrarehetra de ny hoe olona manam-pahalalana be dehibe no nikambana ho atido ao zay tsy zao nirina mihitsy fa zao nirina na caporal Bob na irlalandrenaiv nanandratra amin'ny mamalagasy mampafantatra n'lay akora natiora miainga avy eto Madagasikara miainga tamin'ny observation clinique tsy misy mihitsy zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fitenenana hoe ampiasa fitaovan'ny dokotera na ilaza fa hoe manam-pahaizana ny fahaizana de ny ratovina valo taona teny akatso ary mety mbola hiakatra makany andavy sy ny sisa zay anao voalazaina hoe olona nanao ary misy fienianana ho an'ny fahaizana fa ny fahalalana fahalalantsika hoe voasary makirana sy ny tantely
de atao an'izao ahoana ny tsy ampiasan'ny olona tambavy ary tsy tambavy rery ihany koa no ampiasainao anatin'izay ohatra hoe marary vavony le olona tsy sisy idiran'ny marary vavony mihitsy amin'ny mangidy fa misy zavatra jerena ohatra hoe voan'ny prostate le olona ny prostate koa de mbola miaro hoe noho ilay fiakarany siramamy be de be de tsy mampipi le olona marary be to mba mifoatra ohatran'izany lalandra ny olona de zao problème zavatra tokony edina mihitsy zay le tenenako anavako le manam-pahalalana sy manam-pahaizana teny hoe tokony editsika eto amin'ny Madagasikara de zao ny sakafo hoan'ny tontolo ambanivohitra aloha zao de voky be fatany ny tontolo ambanivohitra de le zavatra maikamaika amin'ny produit chimique amin'ny fatany de ny tontolo rehetra tsisy fampianarana sakafo eto anka mampitombo raha matavy loatra ny raha ny olona anankiray dia tadidiro efa akaiko azy zay fahafatesana na fanonona lay anticorps naturel lay anticorps naturel raha ohatra ka miditra ao anatin'zay zay namana caporal boa berlanandrena teny hoe raha ohatra ka manakitrako ny vanontonan'le olona rehefa manomboka amin'ny tanko fahateranao manomboka ny maro zava-bitanao mety batafonjabe anao taloha mety aramarsio anao taloha mety tanangady anao taloha mety piasa brao anao nefian'renylay ohatra vokatra maso no fampiasany ordinateur lava sy ny sisa de misy zavatra natora sakafo tokony araka am'zany fa anjarandreo manam-pahalalana tsy misy loko mihitsy fahaizana fa ohatra hoe olona mila oxygène olona mila sérum tsy horaisina olona efa tsy misakafo ve de mbola horaisina mpitsabo neti-paharazana tsy possible zany hoe mipetraka amin'ny toerana ndrehetrarehetra fa fameno io zavatra rehetrarehetra io hoe ny base dia ny anticorps naturel foana de rendra zavatra rehetrarehetra zany zavatra ho atao zay ny tenenako an'izay rehetra zay mety misy raha ve mamaraparitra amin'ny fandaharantsika fa andeha lefatsika ny amin'ny sosokevitra fanatsarana sy ny toebatan'ny olona ary inona ny sakafo tokony tsy hoadin'ny olona mety hoe ampy hery fiarovana anazy amin'ny toebatana misy sakafo hoe tsy tokony ho adinona mihitsy na hoe tokony hohanina matetika zany mba ahafahana mikojakoja zay toebatana zay raha zay zany no raisina aloha namana hery lala de marina mihitsy zavatra resahanao zay fa tokony misy zavatra tokony ho raisina raha tsy voadona mihitsy mantsy ianao tsy tonga saina ka nzay ny tiako tenenina mihitsy hoe ny zavatra anankiray zany ny sakafo de mila fitandremana so de misy faritra be dehibe loatra no tafiditra any am'le vatanao any de miteraka aretiny io raha vao be dehibe zany araky ny tokony ho izy zay le mahatonga an'le hoe aretina savy zay le lazain'ny olona hoe nisy namisavy mahalazy eny amin'ny tontolo fiarahamonina zao le hoe namisaviana le olona fa ny problème tsy tsapale olona ilay ohatra raisitsika tena tsotra kely de simple andraisatsika androany hoe ny poulet de chair 40 jours iny ako forcé tsika ngeza be iny io 40 jours tsy afaka hoandrahoana masaka be ny poulet de chair iny mandainga zany hoe zay na andro poulet de chair de nandrahoana adiny 5 fa sady paoniny ary ao anatin'izay rehetra zay ilay mantamanty iny poulet de chair iny de tafiditra any anatinao lay produit chimique napatavy an'le akoho 40 jours de mety mibinaka tapoka eto na mandeha tapoka ty de binaka tapoka ny tongotra mivotony rano ny rehetrarehetra de miteny anao hoe nisy namisavy io rodi io mety mahazo fery kely anao de miombo le fery de lasa tsy maintsy tapahana ny tongotra ao de tena voan'ny famisaviny tsy topoko fa lay produit chimique aniditra tany ambiby zay no mahatonga an'ilay hoe se clinique atao ny voalavo aloha zany zavatra zany tokony tenenina eto Madagasikara raha scientifique zany alohany amoa fanafody anankiray de mandalo se clinique io aloha tsy ndromma voalavo na raha tsy naninona le voalavo de zay vao ekena le fanafody mandeha zay se clinique zay fa hoaniny zava-maniry zany zay zavatra zay zavatra tsara jerena hoe raha jerentsika zany ny zavatra tokony edina eto Madagasikara de tokony jerentsika ro zava-matomelona tsy maintsy teneny ro zava-matomelona lako lasa droge ny olona ianao zany mahita hoandreo olona mitsindrona rorosiny sisa zay mampitaraina fianakaviana maro eto Madagasikara zay isorako ny gendarmerie nationale sy ny police nationale manao azalambon'zany fa eny de tonga ditanao hoe tsy ampisaina tapoka zany tsy mandeha am'zay izy ndresan'le olona miraikitra ny lelany mahatonga manolana zaza tsy ampitoana mahatonga zavatra maro zay tsy maintsy ediny iza ny ady am'zany fitsabona neti-paharazana tokony anisan'ny participant am'zany tokony jirena zany hoe tsy mety amin'ny vahoaka malagasy reto zavatra reto zany zavatra zany ro zavatra lany daty anisan'ny problème zany zao menaka hoe misy menaka efa faikana menaka miainga avy any amin'ny firenen-kafa any atoba teto Madagasikara nefa mavoa cancer tsy manaiky an'izay ny Europianina fa maninona ny ampidindra eto firenentsika zany zany zavatra zany aiza daholo tokony hitsangana no lavitry ny pharmacie no lavitry ny dokotera ny rehetrarehetra zany ary zay zavatra zay ny tenenana tsy maintsy miaro malagasy tsika
Ny fanazavana ao anatin'ity fitsaboana nentim-paharazana malagasy ity dia efa noetsika ombeny a ny taona nitondrana azy a efa ataontsika hoe heritaona sy tapany tany zany nitondrana fanazavana mahakasika zay hoe fitsaboana nentim-paharazana malagasy fa itsika amin'ity ny androany dia mbola misy ihany ny olona mieritreritra hoe tena tambavy raha ny tena zao Bruno teo hoe rokandro tozy ny hoe tambavy anatin'ny saina manaiky afa natao hoe rokandro dia miainga amin'ny zavamaniry natoraly natao hoe ravina fa ny fitirama manokana dia mitsabo amin'ny alalan'ny eau florale zany hoe felana no azahoana n'ilay hoe entona dia mivadika rano azahoana n'ilay huile essentielle ny tsabo miaraka amin'le ravina azahoana le hoe hydronol rehefa mihinana andreo zany le olona nefa dia zavatra tsapa dia hoe na ny aty na ny vavony akoatra le aretina zay tiretenao aminy dia lasa ny atsara avokoa satria ireo zavatra eo vohodina amin'ny fitaovana manana maizy azy fitaovana hafa mihitsy fa tsy hoe tambavy tahakina zatra teo aloha azavaina ihany zay satria misy ny olona mako manafangaro an'izy dia tsara fantatry ny olona ihany na manery lala anisan'ny isany tezana ary isy na lehibe andreo zoko tany aloha tany zay hoe fitsaboana nentim-paharazana zay misy ohatra anankiray ty mety tsy tiatsika fa ahoteneniko amintsika androany ny alika rehefa fantany fa rarikibo izy rehefa hoe mararikibo izy dia mandeha mitady ahatra aitsika nytoy an'izay fantatry ny alika fa ny ahatra dia nisany miadya amin'ny aretikibo anazy zay fahalalana zay ny olombelona ny tokony anana fahalalana betsaka noho izay ny mpitsabo malagasy fitirama dia miezaka hatrany hoe inona no mbola fahalalana tany aloha tany tsy naveritsika nefa nahasoandre zokobentsika tany aloha tany ohatrany hoe rehefa manirinifige ny akizy asian'ny olona zavatra ty amin'ny tanany aty dia ohatrany hoe tsy maninona l izy mety tsy eritreretinao zany fa mahasalama